fifaliana ho ahy ny mpitandra sofondramboarosaona no miarabanareo rehetra zay manaraka ary koa miainy ny fandarana azo antoka fa navota amin'i Kristy anaiza naiza misy anareo de matoka fa mifahasoavandriamanitra de mitosaka amintsika tsiray avy ary manamarina ny teny izy amin'ny famonjena araky ny teny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fanana fiamandrakizay fa Andriamanitra tsy nanieraka ny zanaka hanamelotry zao tavao mba hamonjena zao tontolo zao araky nyvoalaza amin'ny Jaona toko 4:17 zany satria moa ny teny'Andriamanitra no dinina sy zavaina dia tsara amintsika no manandratra ny fanahintsika eo amin'Andriamanitra mivavaka misaotra anao zay Andriamanitra famindram-ponao fatanteran'izao fotoana zao de misaotra anao zao fa naiza ny olona zay misy azy any ampitan-dranomasina rehetra any eto any toerana eto Madagasikara naiza miaino zao fandarana zao dia ianao manokatra amin'ny fomba ampanasiny sainy andray ny fiainana mandrakizay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny finoana ny teny zay fambara ho anao ny dera ho anao ny saotra anao nyvoninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia efa namara tamintsika teto ny asan'ny fanamasa eo amin'ny fiangonana eo amin'ny tsirairay avy de efa nandroso amin'ny asan'ny fanamasa eo amin'ny fiangonantsika eny tiako averina kely ny Korintiana voalohany toko 12 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faha 8 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Korintiana voalohany toko 12 ny andininy 8 ka hatramin'ny 30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe Andriamanitra efa nanendry ny sasany ao amin'ny fiangonana voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra manaraka izany dia fahagagana dia fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana dia fanampiana dia fitondrana dia fiteny samihafa tsy fantatra zany hoe hita ao amin'ny fiangonana avokoa zany fanambarana zany no ny asa amin'ny fanamasina ny andiny 7:30 zao ndray ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy apôstôly va izy rehetra mpaminany va izy rehetra mpampianatra va izy rehetra manao fahagagana va izy rehetra manana fanomezam-pahasoavana hoety mahasitrana va izy rehetra fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra mandika teny va izy rehetra reo fanontanianareo zany de mety iseho amin'ny fiangonana avokoa ny zavatra rehetrarehetra mahatokana de hoe apôstôly va izy rehetra na mpaminany va izy rehetra na mpampianatra va izy rehetra manao fahagagana va izy rehetra mana fanomezam-pahasoavana miseho daholy amin'ny fiangonana zany zavatra zany saingy zao raha miseho ary reo fanomezam-pahasoavandreo misy zavatra be tsy maintsy miseho amin'le olona vao tena ankasitr'Andriamanitra zay natonga ny 9:30 milaza hoe Korintiana voalohany toko 12:9:30 amin'ny anaran'i Jesosy nefa mandry fatratra fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ary indro zay lanina tsara indrindra no atoroko anareo misy zany fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra tokony irina tanteraka de ny teny apôstôly Paoly hoe atoroko anareo ny lalina tsara indrindra ina ary le lalana andiny 13 toko 13 Korintiana voalohany toko 13 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo Korintiana voalohany toko 13 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakitsika ny andiny voalohany aloha manao amin'ny anaran'i Jesosy na de miteny amin'ny fiteniny olona sy ny anjela azy zaho kanefa tsy manana fitiavana de tahaka ny varahana maneno sy kipantsina ikarantsanaho eto zao antsika dia mifilazana fa raha tsy indrin'ny fanahy le olona ka miteny amin'ny teny ny olona sy ny anjely kanefa tsy eo le fitiavana araka Andriamanitra mahatanteraky zany de tahaka ny varahana maneno sy kipantsy mikarantsina ihany zany hoe raha misy olona mitory-teny mampianatra sotra masina tahaka an'izao ka tsy fitiavana avy amin'Andriamanitra nanaovany azy fa mifahaizana sy ny fahalalana no asehony de tahaka ny varahana maneno sy ny kipantsina mikarantsina ihany izy tsy mitondra ny inona ho an'ny olona zay miaino na ho azy zany Korintiana voalohany toko 12 andiny faharoa Korintiana voalohany toko 12 andiny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ana dia manana faminaniana azy aho ka mahalala ny zava-miafina Jerotsany mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ana dia manana ny finoana rehetra azy aho ka mafina tenimboditra kanefa tsy manana fitiavana de tsinitsinina aho mahavarina ny fanambarana eto fa le faminaniana na fahalalana de avy amin'ny fanamasina atao zany koa ny finoana
mafindra tenimbody kanefa voalaza e tsara fa raha miseho a reo fanaizam-pahasoavan'ireo de tsy maintsy katsahana zany le fitiavana satria izy teny mihitsy eo amin'ny korintiana voalohany 4:15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy korintiana voalohany 4:15 mieza mitady ny fitiavana zao tsara eo misy olona tena mivavaka miseho fanaizam-pahasoavana sitrany marary voaka ny demnia ary mamitory saingy zao tsy fitiavana araka Andriamanitra naovany azy fa noho ny fahaizany fahalalany ary raha izay no mitranga de voalaza amin'ny baboly tsara fa fitiava ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso teny atao amin'ny baiboly tokoa zany ary tokony ho dinihetsika tsara satria teny Andriamanitra ko amin'ny hoe fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana mampandroso de amin'ny korintiana voalohany 9:2 tapa amin'ny farany korintiana voalohany 9:2 tapa amin'ny farany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zao voalaza ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana mampandroso betsaka ny olona no mitory ny fahaizany fahalalany mampieboebo igny korintiana voalohany teny 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy ana dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ana dia atolotro dorina aza ny tenako kanefa tsy manam-pitiavana aho de tsy mahasoa akory zany misy zany olona manao asa soa manampy olona fa tsy alaka fitiavana fa freriana fiveratena ho zavatra tia sehoseho amin'ny olona raha vao tsy eo ny fitiavana de tsy mahasoa akory zany zay na tonga ny teny Andriamanitra hoe korintiana voalohany 4:15 tapa voalohany korintiana voalohany 4:15 tapa voalohany mieza mitady ny fitiavana ka niny natao zany itogako-tsika hoe ke fahasamifanamasina mahatonga an'le fahalalana faminanina fanaizam-pahasoavana ny zatra mahagaga rehetra mariny zany nefa tsy miaraka io raha tsy katsahana koa le fitiavana zay mahatonga miteny hoe mieza mitady ny fitiavana satria nahoana le fitiavana Andriamanitra ny fitiavana azao no fantatsika fa Andriamanitra mihitsy io fitiavana io korintiana voalohany 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy ry malala aoka ifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala n'Andriamanitra zay tsy tia de tsy mba mahalala n'Andriamanitra fa Andriamanitra de fitiavana Andriamanitra fitiavana ka raha mitentsika hoe zanak'Andriamanitra de tsy tanteraka amintsika ny fitiavana fa mitondra ina amin'ny olona le fitiavana zany a de nitarika ny olona na ho asa araka voalaza ny Galatiana 5:5 Galatiana 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy Galatiana 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy de tsy mahasoa na ny famorana tsy famorana fa ny finoana zay miasa amin'ny fitiavana ny finoana miasa amin'ny fitiavana ano zany le fitiavana mitondra inona amin'le olona moa Andriamanitra io fitiavana io ka rehefa tonga amin'le olona zany Andriamanitra fitiavana de miseho ny fitiavana re miteraka zavatsoa be deabe eo amin'ny fiainany lasa vavolombelon'Andriamanitra izy korintiana voalohany 3:20 ino no ateraka io fitiavana io zany ateraka zavatra azo avy amin'Andriamanitra korintiana voalohany 3:4 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo korintiana voalohany 3:4 ka hatramin'ny 9 ny fitiavana maro-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialona tsy mirehare tsy mieboebo zay aloha no hitatsika amin'ny 9 maro-po lasa maharitra le olona sady de roatsaina fitiavana tsy mialona tsy mba mialona zany tsy mirehare noho ny fahalana zay omen'Andriamanitra azy tsy mieboebo le fitiavana dia mampandroso tsy mampieboebo ny 9 tsy manao zay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra tsy manao otro-po eto amin'ity de hoe tsy manao zay tsy mahamendrika fa manao zay zavatra mifanaraka tsara ny sitrapon'Andriamanitra mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mitady zay asoa azy fotsiny fa ny asoa ny famonjena ny olona ho voninahitry Andriamanitra zay ny tena antony mihevitra zay ny hafa mihevitra famonjena ny hafa mihevitra ny anampy ny hafa tsy mora sosotra eo natrehan'le zavatra mitrango tsy tahaka an' Jesosy
tsy mba sotra jesosy tsy mba teritra teo am'fanendriky ndrea na fanaratsy na fanamelohana natao daholy zay ateritra siana fa tsy teritra izy nangoraka andray olonao izy nalahelo andreo satria raha mbola mitoy na ataondray olonao de overy izy zay natonga azy mivavaka hoe raha io mamelany eliny fa tsy fantany zay ataony satria andevonioty reo na de mpivavaka mpitondra fivavahana aza andevonota tsy fantany zay ataony azay mazava-dehibe ny teny eto hoe arina dia manana veritsika diany iny andininy fahadimy tsy manao zay tsy mamendrika tsy mitadiny azy tsy manao zay mahaso azy fotsiny na mitady zay be ampana tonga azy anam-bola na anana voninahitra fa mihevitra ny hafa tahaka an' jesosy nihevitra ny amonjena ny hafa tsy mora sosotra mihitsy jesosy tsy mba mora sotra teo nanendrikendrehana azy fanaratsiana azy feno alahelo fangorahana ny mpanotany teo aminy anyhevitra ny amonjy mandrakariva tokony anana zany zany koa ny olona zay ao am' jesosy satria velona ao aminy jesosy manaraka de tsy manao otropo nidikany hoe tsy manao otropo amy te français ny hoe ne soupçonne pas le mal tsy miaya ratsy olona mihitsy ne soupçonne pas le mal zay ny teny am'le hoe tsy manao otropo tsy mifaly amin'ny tsy famarinana misy raha mahita ny tsy famarinana de faly fa i tsy faly fa malahelo mangoraka le olo am' jesosy fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa rehefa miseo ny fahamarinana de miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa le olona ao am' jesosy ary mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra ary mahatra ny zavatra rehetra ohaty hoe mahatra ny zavatra rehetra raha mamaky tsika ao amin'ny petera voalohany toko faharoa andininy 7 petera voalohany toko faharoa andininy 7 amy telo amby petera voalohany toko faharoa andininy 7 amy telo amby roapolo aminaran' jesosy fa zao no ankasitrahana raha misy olona mitondra alahelo ka mandefitra ny tsy mara noho ny fihetretan'Andriamanitra mandefitra ny tsy mara noho ny fihetretanao zay le olo am' jesosy ny fihetretan'Andriamanitra zay tiamonjy ny olona tsy manameloka tsy mba mitsara de izy manana zany toetra zany le olona satria tonga zanak'Andriamanitra izy andininy roapolo fa inona milaza raha tahinikapona noho ny fahatsony nareo ka mandefitra am'zany fa raha takiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra de zany sitrak'Andriamanitra jesosy de nandefitra orina alahelo tao ampony mihitsy tsy noho ny nataon'ny olona taminy fa mifatsapany ny faratsin'ny olona ary le olona tsy mba mandefitra ary nihevitra ny amondro sy manao tsinitsiny any hafa tena alahelo jesosy ary mivavaka hoe raha mamelany eliny fa tsy fantany izy ataony andiny raiky am'roapolo fa ho am'izany no ny antsonareo fa kristiazy efa nijaly amonjy anareo ka namela finaroanareo mba narandreo anteny mazava tsara eto hoy jesosy hoe aty am'zao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fa matoka hoe zaho fa nareky zao tontolo zao azay natonga nyty teny tito hoe fa ho am'izany no ny antsony anareo fa kristiazy efa nijaly amonjy anareo ka namela finaroanareo mba narandreo andiany zay mihitsy no te voalaza eto fa kristiazy efa nijaly amonjy anareo ka namela finaroanareo mba narandreo andiany mara fa jesosy ny teny hoe fiadanany miakoranao fa tsy matahaka famezao tontolo zao kanefa ny teny to izy aty am'zao tontolo zao nahitanareo fahoriana kanefa matokifo za fa nareky zao tontolo zao ka eto zany tsika de mahita mihitsy hoe fa ho am'izany no ny antsonareo ao am'zany fanenjehana fanaratsiana ataon'ny olona fankalana anamboarana ny fiainantsika fa tsy voalaza tsara fa ho am'izany no ny antsonareo fa kristiazy efa nijaly amonjy reo ka namela fianaro anareo mba naranareo andimy zay tsy nanotakory sady tsy fitaka teo ambavana raha nitevatevana izy de tsy mba nevateva raha nyjany izy de nanotra ny adiny ho amy tsaramasina ohatra ho antsika jesosy zay tsy haitsika tanterahana fa rehefa velona amitsika jesosy de tanteraka nitoetra any jesosy ao amitsika araka ny teny hoe vombo miaraka amy kristy amy fijaliana ary tsy za tsony mivela fa kristy veto anatiko ka izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo de velomako amy fonany zanak'Andriamanitra efa tiaka notra ny teny amony tia Galatiana toko faharoa andininy roapolo tsy misy afa-zay raha tsy jesosy mivelo anatsika n'Andriamanitra manapaka ampiaintsika tsy ho vitatsika zany azay ny ilana an'le hoe natao tao am' jesosy niara vombo tamy jesosy tamy fijaliana niara mataminy miala to mandevo maty alola araky ny nofo malemy tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra de velo amitsika ndray jesosy famarinina na manapaka amy fiaintsika Andriamanitra
masina de zay vao tanterako amitsika ny fanambarany hoe mahay mandefitra ny tsy marina ary maharitra amin'ny fahoriana fijaliana satria ho am'izany no niantsonareo ho ny teny somasina izy ma tsy manantena tena fiadana tantea fa saingy zao le zavatra mitranga ho fanamboarana ho fanitsina antsika raha miverintsika any amin'ny Korintiana voalohany toko fa 13 de zao voalaza eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo Korintiana voalohany toko 13 ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra zany ny fitiavana tsy ho levona mandrakizany fa raha ny faminaniana de ho levona na ny fiteny tsy fantatra de hitsahatra na ny fahalalana dia ho lifoana ny fahatsombontsombony ny fahalalantsika ary ny sombotsombony koa ny faminaniantsika andininy fahafolo fa rehefa tonga ny tanteraka de tsy hisy intsony de tsy hisy sombotsombony intsony am'izao fotoana zao tsy mbola fiany tanteraka ny fahalalantsika zay azo Andriamanitra omena mba hampandroso ny fiangonana ampiorina ny finoana no men'Andriamanitra antsika ary koa mba hahafantarantsika azy sy hahalalantsika an' Jesosy Kristy Tompo hiorenany ny finoantsika fa raha tsy zany tsy misy hevitra mihitsy azo antoka mihitsy zany hoe ahoana marina ny asa amin'ny fanamasina amin'ny fiangonana miseho zany zavatra irehetra zany rehefa tena miaritra amin'ny fiangonana ny fanamasina toy antsika ihany ny ten'Andriamanitra vakitsika indray ny andininy toko fefatra amby folo ny andininy voalohany sy ny faharoa Korintiana voalohany toko fefatra amby folo andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy me za mitady ny fitiavana nefa mandrifantatra ny zava-panahiko indrindra ny aminany fa zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra fa amin'ny fanahy no hitenenany zava-miafina ka tsy misy mahalala eto de mahatonga olana maro amin'ny olona hoe le olona miteniteny tsy fantatra nandray fanamasina o reo fa rehefa toy atsika io fanazavana io amin'ny Korintiana voalohany efatra amby folo tsy zany tena hevo fa ny tena hevo de hoe le miteny olona miteny tsy fantatra dia avy amin'Andriamanitra le mampiteny azy miteny tsy fantatra tena mpitaina amin'ny olona io ahoana moa nafantarantsika an'izany ny andininy telo sy ny efatra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Korintiana voalohany efatra amby folo andininy telo sy efatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa zay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosonina sy ho jereo tsara eto famporosiana ary ny fampiononana zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de mampandroso ny tenany fa zay maminany kosa mampandroso ny fiangonana eto zany de le olona miteny amin'ny teny tsy fantatra de ny tenany ihany no mampandrosony fa le olona mitory kosa de mampandroso ny fiangonana mampiora ny finoany raha vakitsika ary ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy andininy fankatramin'ny fahaenina Korintiana voalohany efatra amby folo andininy dimy sy ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy tiako raha samy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo reketra nefa aleo maminany aleo zany maminany le mitorotro zay le miteny amin'ny teny tsy fantatra kanefa ankehitriny le miteny amin'ny teny tsy fantatra ny kakatsahan'ny olona fantatry hoe za mila miteny amin'ny teny tsy fantatra Korintiana voalohany efatra amby folo andininy telo amby folo verentsika vakeny andininy dimy sy ny enina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra nefa aleo aminany fa zay maminany de lehibe no zay miteny amin'ny teny tsy fantatra raha tsy mandika teny koa izy azony ny fiangonana fampandrosoana ny olona miteny teny fantatra zany tokony iandika an'le teny mampandroso ny fiangonana fa ny maminany lehibe no miteny amin'ny teny tsy fantatra mila mandinika an'izay tsika nefa ny olona ka tsahany olona ry le miteny amin'ny teny tsy fantatra fa alao ny aminany le mitory ampandrosoana ny fiangonana le andininy fahaenina nefa rahalahy raha mankeo aminareo aho ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra inona moa ny so tokony ho vitako aminareo am'izany raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no hitenenako aminareo lo tsara zany fa le olona miteny amin'ny teny tsy fantatra de tokony hitondra zavatsoa amin'ny fiangonana satria tsy hoe miteny amin'Andriamanitra izy fa miteny amin'le fiangonana fa avy amin'Andriamanitra le hafatra
avy amin'Andriamanitra le teny ambarany. Noho zany de tsy marina mihitsy le hoe miresaka amin'Andriamanitra ina moa no iresahany amin'Andriamanitra. Misy olona marairay be mihitsy hoe za miteny am'teny foana tsisy fafantatra. Antanina olo ina lazainy tsisy fantatray. Na izy raha tsy mahalala, kina fotsiny tsisy fampandrosoana ho an'ny tenany, tsisy fampandrosoana ho an'ny fiangonana. Dikan'izany tsy miteny amin'Andriamanitra fa zavatra hafa mihitsy. Satria nahoana moa tsy Andriamanitra ny resaka fa Andriamanitra mampiteny ny olona ho an'ny fiangonana, ampandrosoana fiangonana, ampatanjaka amin'ny finoan'ny mpiangona. Ka ina no resahana amin'Andriamanitra? Ny olona mivavaka nge miresaka amin'Andriamanitra daholy e. Zay raha tadio tsara zay, ny olona mivavaka de miresaka amin'Andriamanitra. Zay nahatonga ny Jesosy nampianatra hoe raha mivavaka de milaza hoe rainay zay any an-danitra, mivavaka miresaka amin'Andriamanitra. Fa diso le hoe olona miteniteny tsy fantatra sa miresaka amin'Andriamanitra. Zay no hitan'ny olona eto amin'ny andinin'ny faharoa de neveriny zay tokoa mbola tohizantsika manaraka anyzavanany zany, ampahafantarany zany fa tsy miresaka amin'Andriamanitra izy a, fa misy zavatra avy amin'Andriamanitra do hitantsika manaraka. Fa Andriamanitra eo amintsika rehetra, to tanteraka amintsika fikasany ka de hivavaka atsika. Misaotra anao zay Andriamanitra mramponao, misaotra ny tiafatra zay manambara teto, de mbola tohizana mba hahafantaran'ny olona fa tsy miresaka aminao le olona am'le teny am'teny fantatra fa ianao mampiteny azy. Andriamanitra mampiteny azy misy hafatra ho an'ny fiangonana ka de mba manantena fahasavanao zay mba hay andika teny koa le olona miteny am'teny tsy fantatra mba hampandroso ny fiangonana. Ho anao ny dery, ho anao saotra no voninahitra Andriamanitra. Minaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra, amen, alleloia. Veloma mandram-peona tompoko, fa sao Andriamanitra amintsika rehetra, dia manaraka ny tony amin'ny alalan'i Jesosy.